Raha tsy mbola mipetraka zany ny fandaharam-potoana eny anivon'ny lapan'Anosikely eny efa mirotso amin'ny asa kosa amin'izao fotoana izao eny eo anivon'ny lapan'Anosikely ao Androany dia nisy ny fihaonana teo amin'ireo senatera sy ny avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nirindra ny adevitra teo amin'ny senatera sy ny avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Andaniny namelabelatra ireo fanovana entina natsarana ny fampianarana eto Madagasikara ao anatin'ny drafitra PSE na ny plan sectoriel de l'éducation ny avy amin'ny ministera. Nitondra tsikera sy sosikevitra entina natsarana io drafitra io kosa ny antenimieram-pirenena. Raisina ny fanabeazam-pirenena dia hitantsika eo no andamina anazy amin'ny tena marina fanoana ny Androany satria mbola hiditra amin'ny asan'ny teknisianireo senatera ireo sy ny teknisian'ny ministera mba afahana manatsara ny beso. Ny dingana Androany zany dia tsy hoe manao présentation de loi na mampaniry ny Senat anaiky aminay bien sûr fa ny tanjona dia mandroso tsaratsara koa dia nisy fotoana zany no lasa école obligatoire. Ina dikan'izany mahazo kit scolaire ankizy hatrany amin'ny CEG. Ina dikan'izany mahazo kit école ny école ny CEG. Mahazo ny formation tokony ho azony ny mpampianatra ny CEG. Fa amin'izao fotoana izao effort rehetra ataontsika na ny amin'ny mpamatsy vola na eo amin'ny fanjakana noho ilay hoe éducation fondamentale de 5 ans zany hoe priorité zany dia 5 ans dia taraiky zany ankizy amin'ny CEG. Ary misy ezaka manokana ny fananganana fotodrafitrasa ao anatin'ny PSE io any fotodrafitrasa 11 500 de classe no atao. Taoriny ny antenimieram-pirenena hoentina eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny PSE. Avy eo dia hodiniany eo anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta sy ny ministra melohany ny fampahafantarana izany amin'ny mpiara-miombonanto kiraisam-pirenena ho an'ny fampianarana any amin'ny volana septambra 17 sy 2 arivo.